Toetra ny fanampiana ataondreo mpiara-miombona antoka ny amin'ny ady amin'ny kere zay ka voray volana lasa zay nitondra fanampiana mitetana 700 tapitrisa dolara ny gouvernement américain androany dia mbola nanampy 7.5 tapitrisa dolara indray izy ireo raha tsy vavoetiny Olivier Andriambololo miaja sy Aja Razafy mipiasa ity. Serviront à nourrir les gens, à soigner des enfants et des femmes enceintes souffrant de malnutrition et à essayer de remettre sur pied des agricultures. 7.5 tapitrisa dolara famatsimbola fanampiny enti-manohana sy anarenana ny fiainan'ireo olona ianjadiny kere any amin'ny faritra atsimo. Raha tsy ahivina iray volana lasa izay ny fanambarana famatsimbola mitentina 700 tapitrisa dolara avy amin'ny gouvernement américain. Ity 7.5 tapitrisa dolara fanampiny ity indrindra dia natao ho an'ireo toerana izay sarotra le ary misy an'ireo olona izay tsy afaka manantona ny centre de santé ary tsy afaka misitraka amin'izay fotoana izay ny fanampiana tokony ho azony. Anisan'izany ohatra ny antony hoe toerana sarodalana ireo izay mbola tsy nahazo mihitsy fanampiana hatramin'ny fiatombohan'ny krizy ary anisan'izay no nahatongany USAID nanampy 7.5 tapitrisa dolara. Famatsimbola izay antohana la asa izay tanterahany Adra ao amin'ny district Anampany sy ny ACF na ny Action contre la faim ao amin'ny faritra Tsimandrefana, Handroy ary Anosy. Ponina misa 7.7 no isitraka fanampiana ara-tsakafo raha vehivavy be ivoka, ankizy, renterabao misa 973 hetsy no ahazo fitsaboana sy fisorohana amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Ijoro hatrany eo anilan'ny gouvernement sy ny vahoaka malagasy États-Unis ho intale général ny USAID hiatrika ireo vanim-potoana sarotra eto amin'ny firenena.